Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masino, sambatra tokoa zahay manana anao ray izay feno famondram-po sy fahasoavana mandrakariva eo amin'ny fiainanay. Koa mideranao Andriamanitra mankasitraka anao ray eo fa be fitiavana tokoa ianao ka tonga iray ankehitriny hiteny aminay. Toko malalo hiteninao tokoa dia teny mahavelona ary teny marina hatrany. Izay teny manambara tokoa ny tsy fahamendrenay, nefa teny manambara koa fifaliana ho anay, filazantsara ho anay. Nanomezanao Jesosy Kristy Tompo ho famonjenanay, ary tsisy afa-tsy izy irery ihany no atateraka izany fiainanay. Koa mangataka aminao ary ankehitriny Andriamanitra ray io, feno ny fanahinao masina ireto fiangonana maro izay mino ka te handrendray hiteninao amin'izao ora sy fotoana izao, ka mba hanova ny fanahinay tokoa, ny toe-piainanay isaky tsirairay, ny teny izay hambara, ka mba hisy vokatsoana izany Tompo amin'ny fiainako avinay rehetra. Ary ny fanahinao masina ireto tokoa no antenainay hiasa any am-pony tsirairay mba hitombo fahalalana sy fiavaozana hatrany ka azo fahamasinana amin'ny fiainanay zahay. Matoky izay Jesosy eo, fa ny herinao ny asa eto ankehitriny, hanala ny asan'ny maizina rehetra izay manakana tsy handraisana ny teninao. Koa dia tanteraha eto ny fikasanao Andriamanitra ny mba handovany ny fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny teninao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no mivana izany. Amen. Miara-maka sy ny soratra masina tsika toko, sokafy baibolitsika ao amin'ny Levitikosy. Levitikosy toko fahatelo ambin'ny folo, raisina andiny voalohany sy faharoa, dia raisitsika indray avy eo ary amin'ny andiny fadimy amby efapolo, dia mijanona eo amin'ny andiny fahenina amby efapolo. Levitikosy toko fahatelo ambin'ny folo, andiny voalohany sy faharoa, dia avy eo raisina amin'ny andiny fadimy amby efapolo, dia mijanona katramin'ny andiny fahenina amby efapolo. Rehefa hita izany dia vakitsika aminaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ny lalàna ny amin'ny abokana sy ny aretina mitovy aminy. Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe, raha misy mamontsy eo amin'ny hoditry ny nofon'ny olona, na misy manapy-pery, na misy mifaritra mangirana, ka eo amin'ny hoditry ny nofony tahaka ny abokana zany, dia hoentina eo amin'ny Arona ampisorona izy, na eo amin'izay iray ampisorona zanaky Arona. Raisitsika ny andiny fadimy amby efapolo. Ary ny amin'izay efa boka mihitsy dia lamba tritra no fitafiny, ary irakaraka ny volony, dia hisambava izy sady antsoantso hoe maloto e, maloto e. Amin'ny andro rehetra izay arariny amin'izany aretin'izany dia aloto izy. Eny maloto izy dia hitoetra mitokana, ka iny ivelan'ny toby no hitoerany. Sonanentiny izay babaky. Izany dia maloto izy atsika araka ny Kristy ao amin'ny Koritianina voalohany, toko fahafolo andininy fahaika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo, ary tohizana amin'ny Koritianina voalohany ihany, toko fahaika ambin'ny folo andininy voalohany. Rehefa hita dia ratsika mamaky. Koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo, na inona raha inona ataonareo, dia ataovy voninahitra Andriamanitra izany rehetra izany. Aza manao izay atafotohina ny jiosy, na ny jentilisa, na ny fiangonan'Andriamanitra, dia tahakay koa manao izay afinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra, ka tsy mitady ny mahasoa ihany, fa ny mahasoa ny maro mba ho vonjeny izy. Aoka, anahakay ianareo, dia tahaka ny alafaka amin'ny Kristy. Amen. Miakatsangana amin'ny fiangonana anao tika voadoly. La
voalohany raisitsika eo amin'ny fahefapolo dia tsara eo amin'ny andiny fahaefapolo. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny alalan'ny sokosokotsika. Ary misy boka namona azy ka iray tany samsadangoaka eto anatriany ka notany hoe raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy dia omena azy ka nahifotra ny tanany da nendry azy izy ka notany hoe mety aho madiova ianao. Ary miaraka tamin'izay dia niala taminy le habokany ka dia nadio izy. Ary namemetra azy mafy Jesosy dia nampalia azy miaraka tamin'izay ka notany hoe tandremo tsara mba tsy ho azinao amin'izy na amin'izy fa mandeha misehoany misonona ka manatera ny fanadiovana anao izay nadio sesy ho vavolombelona amin'ireo. Nefa lasa ranenay ka nilazalaza sy nankry izany zavatra izany ka dia tsy nahazo niditra miariary tamotana intsony Jesosy fa nitoeraka ivelany tamin'ny tany foana izy dia naantona azy ny olona avely voe. Manao ny fanitokona kristianina izay resitsika amin'ny fiangonana maneran'izao tontolo izao.